vokatry ny andro ratsy atelo amin'ny sifolo amin'ny zato sy efatra alina ny traboiny olona roapolo tsy hita popoka dimy namony ainy kolikola eto Madagasikara nahazo vahana ny taona 2024 misana ny fiangonana anglikana nodimandry Monseigneur Rémy Joseph Rabenirina. Ankehitrana ny fanjohinao ny fahitalavitra MBS tomboklaisy tombokivavy tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao amin'izao matinaly izao alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana janoary roapolo sy roa arivo magnano mbola tsara antsika jiaby ary magnano karibany koa amintsika agnaraka n'izany vaovao izany hatramin'ny farany. Ny zava-misy dia tagnano lehibe maro eto Madagasikara no traboina tanteraka ankehitriny noho ny amaroan'ny rotsakorana izay nisy eo nandesiny ny andro ratsy teo iny. Isan'ny mitoka-monina ohatra i Mahajanga sy ny faritra Alaotra Mangoro no ny fatapahan'ny lalana toboranany koa ny tanàna maro. Andeha ratsika ny andindiny izay eo amin'ny rindrantsary ny Tokira Marolahy. Isan'ireo tena nahitana fahavoazana lehibe ny tanàna maro ao amin'ny faritra Boeny, Betsiboka, Sofia ary Alaotra Mangoro tamin'ny fandalovan'iny andro ratsy iny. Miakatra ny rano, dobon'ny tanàna, tototra avokoa ny tanimbary any amin'ireo toerana voalaza fa sopotry Madagasikara. Rano mangeny eny no hita ao amin'ny lemaka Marovoay ao Mahajanga, tao anatin'ny roa andro izay. Nanomboka androany marina ihany koa no nilona tao anaty rano ary mitoka-monina tanteraka ankehitriny i Ambatondrazaka sy ny faritra Alaotra Mangoro. Miova isan'ora ny toedrara any an-toerana araka ny tatitra tamin'ny Antsoatarby natao ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Ny zavatra ny zany dia miakatra daholo ny rano ary boka zay fiakaran'ny rano zany tapaka ny lalana totra ny voly ny fiompiana zany efa tsisy resaka tsony fa tonga dia lasa ny rano daholo zany fiompian'ny olona vokatry le izy. Io moa zany tsy misy fiomanana milo efa tonga le kosa dia eo miatrika anazy zany tsika amin'izao fotoana zao ny fitaovana zany tsy manantsika le atao hoe vedétrapide ahafahana manenjika zany namonjy an'le olona dia zay zany fiatraikany misy ainana fohy. Jaune no nasiana hazo zany dia zay natao lakana ahafahana nitatitra ny olona nitatitra ny entana azo raisina zany. Tapaka ny lalana zany vao miala kely n'Ambatondrazaka zany eo amin'ny ataoko hoe 1 kilometre miala ny stationnement raha misy 1 kilometre eo dia efa rano misasasasa be zany amin'ny radio eo manakambola tsy afaka mipita makany zany olona. Miala 5 kilometre ndray miala n'Ambatondrazaka misy pont-bebe eo amin'ny sapanan'ny lafy zany eo Kastaravolo mifohan'ny rano koa zany io dia tonga dia tapaka zany dia tsisy tetezana tsony eo zany amintsika miteny zao. Ny antso avo atao zany amin'ny BNGRC dia ny afana manome fampitaovana zany hierovana an'ireny ligreny zany toy ny gony masina fasika ny resaka hazo hitazomana azy rehefa somary mba mihena kely ty rano ty afana manao an'izay. Ankoatran'izay moa zany dia ny resaka fikarakarana ny tsaboana satria ny listy ny tsaboana mbola tsy azona eto misy décret natsangany eto fa mbola ao anatiny manao visite zany zahay amin'izao fotoana zao. Ny zavatra ataonay zany amin'izao dia vigilance hoe raha ohatra ka misy toerana tokony évacuena ny olona dia efa miprocédé amin'izay zahay ho an'izay toerana mampia dia atao zany ny fanakisahana an'ilay olona dia ny fizerena an'ilay tsaboana ireo zany zay ny antsoina fanjakana fizay hoe ahoana mizerena zay ino moa ty izerena zay tsaboana zay. Dia ankoatran'izay moa zany dia ny resaka famatsiana ara-tsakafo an'ilay olona ireny satria na ny rano fisotro madio raha zao manahirana ny resaka jiro tsy mandeha. Problema manko zany zao dia hoe le fananan'ilay olona sarotra le enany an'ilay fananany dia mila sécurisena zany zay. Orana mbola mandeha foana hatramin'izao tsika amin'ny resaka zao tsy ary miafy mihitsy ny orana zany. Isan'ny nahitana fahatapahana ihany koa ny lalam-pirenena fahaenina iny eo anelanelany Ambilobe sy Voimar. Miakatra manafosafy ny vavatetezana ihany koa ny ranon'ny Betsiboka eo amin'ny tetezan'ny Kamoro. Traboina tanteraka ny malagasy maro. Araka ny tatitra ny mpamantatra ny toetrandro tamin'ny 3 ora sy sasany folakandro nivoaka ny ranomasina teo anelanelany Toamasina sy Vatomandry ilay andro ratsy ary manambana any Nosy Maurice indray izy ankehitriny rehefa avy nanavatsavana Madagasikara. Mbola itoy anefa ny Oalina, ny faritry Sofia, Diana, Sava, Analanjorofo ary Atsinanana sy ny any amin'ny faritra Alaotra. Mbola mila mailo hatrany ihany koa ny rehetra
amin'ny mety ho fiakaran'ny rano, ny fiotsahan'ny tany, ny lalana malama sy ny andro-jiro mianjera ary ny mety ho fiparitahan'ny valanaretina. Saika aherbe sy samonta avokoa ny ranomasina ka mila mitandrina fatratra ny mpiandrika eran'ny morontsirak'i Madagasikara. Fa nisy ny tatitra izay azo farany rany avy any amin'ny faritra alaotra mangoro iny araka ny voaray eto am-pelatananay ankehitriny. Ny ao amin'ny distrikany Ambatondrazaka dia nahitana doborano avokoa ireo faritra iva rehetra ao anatin'ny commune Ambatondrazaka, misy ny Avaradrova-Avaratra sy Madiotsy-Fafana ary misy ihany koa ny fahatapahany lalam-pirenena fa 470 eo amin'ny PK Enipolo amzato makany Andilamena. Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny tao amin'ny distrikany Amparafaravola izay mbola nahitana izay fahadoboana izay hatrany ary commune maromaro no nisedran izany olana izany. Raha ny tatitra voaray eto am-pelatanana trano moa dia 540 ny isan'ireo trabona sy tsy manan-kelofana ao anatin'ny commune Ambohijanahary ary iray kosa no namohiny ainy. Amin'ny commune Tanambe kosa dia 540 sy iray alina no isan'izany traboina izany. Nahitana traboina ihany koa ireo commune maromaro ao anatin'ity distrikany Amparafaravola ity izay ao anatin'ny faritra laotra mangoro. Hoentina aminao amin'ny Antsipiriany ny mahakasika an'izay amin'ny fotoana manaraka fa anisany nahazona antso ihany koa Antarby ny solombavam-bahoaka Andriamatora Bekijana Henri izay voafito tao anatin'ny distrikany Amparafaravola izay anisany traboina ihany koa ity toerana ity ary nahitana olona izay namohiny ihany sy tsy hita popoka ihany koa. Andeo arantsika izay tatitra amin'ny antso Antarby izay. Anga nisy zavatra seho taty amin'ny distrikana Amparafaravola dia nohon'ny foaran-drano na ny fahavatitsan'ny barazinanony. Io barazinanony io dia manondraka tanimbary manodidina eo amin'ny 10,000 hectara eo. Ny tondraky ny rano zao fotoana zao dia manodidina eo amin'ny 9,000 hectara eo ny tanimbary tototry ny Bedana sy ny Atsanga. Misy commune efatra izay simban'ny rano dia ny commune Andranobe, commune Tanabe, commune Ambohijanahary ary ny commune Vohitsara. Tokamonina tanteraka zany ny commune rurale Tanabe dia ny tanàna Tanabe. Izany hoe eo amin'ny 2 kilometra ny tokamonina ny tapaka zany lalana tsy afaka ifandraisana mihitsy avy etỳ amin'ny tapany atsimo. Ka dia misy fokotany 240 amin'ny fokotany 240 zany no difitry ny rano aty amin'ny commune Tanabe ary ny tapitanàna Tanabe no tototry ny rano dia zava-misy eo tapitanàna Tanabe mihitsy mandeha lakana ny vahoaka mamindra ny entana. Efa tafiakatra tamin'ny maraina izy tamin'ny atoandro 540 sy iray alina ny trabona ary amin'izao fotoana izao efa tafiakatra 2 alina ny trabona aty amin'ny commune rurale Tanabe. Dia manaiga fitondram-panjakana ny tenako hijery akaiky ny famakiana ireo trabona efa manodididina ny 3 alina ireo aty amin'ny distrikana Amparafaravola. Ny tompona rehetrarehetra na eo anivon'ny primature na eo anivon'ny ministère satrokavina na eo anivon'ny préfecture na eo anivon'ny faritra loatra mangoro dia manainga anareo mba azainy andraikitra ho an'ny ety toerana kosa dia ianareo rehetra délégué mpanjakana sy ny fokotany rehetrarehetra dia oka ianareo andrainy andraikitra ireo avy ny fijerena akaiky ireo olona trabonareo. Anisany namoaka tatitra tao aoriana ny fandalovany ny andro ratsiny ihany koa ny avy eo anivon'ny BNGRC izay mampafantatra ny tena zava-nisy sy ny tatitra vonjimaika tao aoriana izay trangana voina izay. Nanao ny fanadihadiana ary Ravo Razafy Mahenina sy Tahiriny Ranariny Rina.
Tato anatin'ny herinandro nandritra ny rotsakorana ny sesy teto amintsika anisan'ny faritra tena niara-ny fahavoazana ny tany avaratry ny nosy 370 alina ny trabona amin'izao fotoan'izao 2,704 no nafindra toerana 2,20 ny tsitapopoka ary 5 no namony aina araka ny tatry ny PNGRC mitsinjara toy izao 2,704 sy iray alina no trabona ny aloatra mangoro 2,10 no nafindra toerana 7,700 kosa ny trabona teto Lamanga misy 3,700 ny trabona ny Betsiboka izay tsy maintsy nafindra toerana 2 ny tsitapopoka ary 3 no namony ainy tany afaritra Boeny 7,740 ny traboina 7,000 no nafindra toerana 20 no tsitapopoka ary 2 no namony ainy tany afaritra Melaky 900 no trabona nafindra toerana ary tany Sofia natratra 740 sy iray alina ny trabona ka 700 no nafindra toerana tokony homelo ny rehetra noho izany amin'ny mety sy ny tondra-drano amin'ny toerana iva sy ny mety ho fiakaran-drano sy ny fiangonan-drano amin'ireo toerana beponina amin'ny mety ho fandalovan'n-rano-trambo na cru rapide amin'ny toerana sasany sy ny mety ho fiakaran-dren-drano ho an'ireo mpiandrika sy ireo mpitsaka rano tokony hitandrina ihany koa amin'ny mety ho fihotsahany tany eny amin'ny tetezana tendrombohitra sy ny amin'ny mety ho fihotsahana vokatry ny fivangonan rano amin'ny mety ho fianjeran'ny andron-jiro sy ny tariby mitondra herinaratra fa eo amin'izay vaovao izay hatrany dia mendrandra vahaolana haingana ireo mpandeha sy mpamily eny amin'ny tobo fiantsonana Andotapenaka manoloana ny fahatapahan-dalana izay misy any amin'iny lalam-pirenena faha-efatra iny toy izao ny fanadihadiana teny an-toerana izay nataony Miradora Benjamina sy Andry Rakotomalala. Ankoatra ny fahavoazana teraky ny lalana tapaka ho an'ireo mponina manodidina dia velo taraina ihany koa ireo mpandeha sy ireo mpamily hiazo ny lalam-pirenena faha-efatra sy ny lalam-pirenena faha-enina. Izy zany misy fiantraikany kely amin'le karamana isan'andro amin'le taxi brousse zany dia ny olona zany amin'izao somary miatoato kely le olona tsy dia misy mandeha firy le olona amin'izao satria amin'le lalana tapaka zany mahatonga an'izay zavatra zay. Dia somary misy fiantraikany kely amin'le karamana zany le izy. Izay zao fa misy herinandro mahery zay miteto amin'izao. Dia voatery zany misy anna kely amin'le karama. Olona kely satria dia le tomobile zany dia tsy afaka amin'le lalana mandeha, le lalana ratsy. Tamin'ny laribia. Telandro zany tokony mijanona teto, telandro zany mijanona teto ana taxi brousse matory. Dia rapitsa vao hoe misy fandehanana kely tomobile. Andry fandaminana tete zany dia afaka mandeha. Ny reny sisy zany no misy problème kely indrindra fa eo tanety lava satria le rano zany miakatra be dia ny transportement aloha mbola tsisy fa le fiandrasana an'le rano ritra zany no problème. Misy fiantraikany aloha izy amin'ny karama satria lasa janona ela be anao dia mandeha le déplacement dia lasa misy fiantraikany amin'le karama mihitsy le izy. Andeha ho any Ambilobe zahay ohatra ny mitombo be zegny le sarandalina sy ny sakafo amin'ny lalana zay no mampitebiteby zahay. Ny lalana zegny misy alohaloha ao tapaka misy fiakaran-drano be eo afaka mijanonjanona eo amin'ny 2 andro miambigny le rano mandeha avy eo mitombo zegny dépense ny sakafo sarandalana. Ho any Ambilobe dia latsaka be ny orana mitaintaina ny saina satria misy lalana tapaka makany any aminay dia ny vola efa sasatra dia miasa ny loha zegny andeha hoe hiatriky le lalana tapaka io asa hoe hanao transportement asa hoe miandry le rano ritry nefa ny sakafo tsy maintsy mihinana tsy maintsy mividy ny vola kely nefa zay tsy maintsy andeha hody. Tena misy fiantraikany be amin'le fahatapahan'ny lalana zao le tôbila tsisy miasa mihitsy amin'le lalana zany amin'le rano tapaka tsisy makany dia gosy mazanga zao ny tena tsisy amin'izao. Le zao babangona be daholo le tamata zao misy kely fa vitsivitsy zay mampalalaka be an'le toerana eto zany. Vaovao manodidina an'izay hatrany dia mbola mipetraka hatrany ny fepetra raisiny eo anivon'ny ATT na ny antoko-dra ramosahana ny fitaterana antanety araka ny fanadihadiana nataony Miradora Benjamina sy Andry Rakotomalala.
Marobe ireo fahavoazana teraky ny ora mikija nandritra ny andro maromaro izay isoroana mety loza hitranga dia tsy maintsy misy ny fepetra entitra ny raisina. Ny androany aloha zany sy ny rapitso dia tsy misy ny fiangana miazo ny majanga sy antsiranana. Fa ny ankoatran'izay kosa nefa ny RN1 izay mahazo ny tsiromandidy aloha hatreto amin'izao oritenena izao dia mbola afaka mandeha tsara. Dia ny RN2 koa moa zany misy mandeha Ihany sy ny RN5 zany hoe mahazo ny Toamasina, Brigaville sy Fenerive-Est. Aizavy ary ireo faritra voankazo ireo fepetra izao. Zany ny fatapana aloha zany ranonao teto ampelantananay dia eo Anjijia misy lalana tapaka. Eo koa moa zany ny karafantsika fiakaran'ny fasika, totireo fasika ny lalana dia Tanambao Andranolava azafady miakatra ny rano. Dia misy hafa ihany koa voarainay teo. Ka noho izany raha hoe isy ny transport de sarotra dia sarotra satria elanelany eo amin'ny 41 km nelanelandreo toerana maromaro sarotra be zany. Tapaka ihany koa eo anelanelan'ny Mampikony Sport Berger dikan'izay ranonotina voakan'ny ATT dikan'izay tsy misy départ ihany koa zany ny RN6 zany hoe mahazo an'ny Diego na Antsiranana izany. Zay tsara fiomanana tsy hotapohin'ny loza entanina trano sika olom-pirenena araka izany anaraka ny toromarika omeny ny tompona andraikitra. Lafim-baovao hafa kosa indray raha ny eo amin'ny momba ny ady amin'ny kolikoly dia ny emitra ny laharana misy any Madagasikara tamin'ny taona 2010 sy 2000 raha toka teo amin'ny 220 no nisy azy tamin'ny taona 820 sy 2000 dia ny emitra tany amin'ny 220 izany amin'ireo firenena 200 araka ny tatitry ny Transparency International. Vaovao tateriny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Firenena mbola anjaka ny kolikoly Madagasikara raha nitatitra navoaka ny Transparency International ho an'ny taona 2010 sy 2000. Mbola niemitra aza ny laharana nisy any Madagasikara tamin'ny taona iny. Fa 250 amin'ny firenena 200 ny laharana misy atsika amin'izao raha fa 250 ny taona lasa. Efatra amin'ny 100 ny noty. Tino ratsy indrindra hatramin'ny taona 2010 sy 2000, nitovy ny taona 720 sy 2000. Io ihany koa ny laharana ratsy indrindra nisy any Madagasikara hatramin'ny taona 2000 hatrany. Nahatonga n'ity laharana Madagasikara ity nidina toy izao dia noho ny tsy fahampiany mangarahara eo amin'ny lafin'ny politika. Ny tsy fisiany mangarahara eo amin'ny fahamatsim-bola izay ampiasainy ireo mpanao politika ka mahatonga ny elanelana eo amin'ny olom-pirenena. Anisan'izany ny fifidianana ny tranga ny taona 2010 sy 2000 izay nampiasan'ireo kandida filoham-pirenena vola betsaka nefa tsy mazava ny fahamatsim-bola hoy hatrany Transparency International. Fa ny zavatra azo lazaina dia hoe mbola tsy ampy ny ezaka vita hatreto ary indrindrandrindra amin'ny fiadivana amin'ny lafin'ny kolikoly ara-politika eo amin'ny lafin'ny politika rehetrarehetra. Tafiditra ao anatin'izany ny kolikoly eo amin'ny fifidianana. Inona moa izany endrika kolikoly eo amin'ny fifidianana izany? Miainga amin'ny hoe fampiasam-bola tsy fatapiaviana ao anatin'ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana. Entina atao hoe vidiana amin'izay vola tsy fatapiaviana izay safidin'ilay olom-pirenena. Ho an'i Bionko, atao laharam-pahamehana ny ady amin'ireo tsy maty manota ho an'ny taona 20 sy 2000, indrindra mikasika ity fanodikodinana volam-panjakana ity. Fantatrareo tsara ny fisina tranga izay tsy azo ekena hatramin'izay fa indrindrindrindra amin'izao fotoana izao ary tena tsy azo ekena satria mamofady dia n'inona ny tianao tenena dia ny fanodikodinana volam-panjakana izay ataoko hoe fitarainana mahakasika ny fanodikodinana volam-panjakana dia anaovan'ny braoma tena iadina amin'ny kolikoly asa sy vaindohan-draha raha manokana satria farany mamofady ary tsy ekena mihitsy satria raha ny vokatra dia efa fantatritsika tsara fa ny lalana tsy vita ny toeram-pitsaboana izay tsy zarizary. Tsara ny mampahafantatra fa i Danemarka no firenena ahitana kolikoly ambany indrindra izay manana noty fito amby 20 amin'ny 100 tsy niova ny laharana nitany tamin'ny taona 2010 sy 2000. I Somalia kosa ny fantatra fa firenena be kolikoly indrindra izay manana noty 9 amin'ny 100 mitovy amin'ny taon-dasa hatrany. Vaovaon'ny politika kosa miopampana ankehitriny ny tsy fanarahan-dalana misy eto amin'ny firenena naneho ny heviny mahakasika izay indrindra ny loholona araka izao hitaterany Asin'Andriamalala sy Tokra Marolay azy izao. Adika arak'izay mampety sy izay tian'ny mpitondra lalam-panorenana eto amintsika. Ny fitsarana avo momba lalam-panorenana
dia manaiky hatrany ary tsy miteny mahalona izany. Ny anteny merandolona irery ihany hatreto ny androm-panjakana sa manatsikafina ireo fandikan-dalana maro ataon'ny mpitondra. Raha tsy laza afa-tsy ny fametrahana ireo gouvernoura isam-paritra izay tsy voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana kanefa ny eken'ny HCC izany. Miteraka disadisa ara-kevitra eo amin'ny sehatra maro ity fitenena ny anteny merandolona ity. Move tompoko, fanontaniana ny anao petraka foana fa rehefa manatanteraka ny andraikitra ny olona iray amin'ny toerana ametrahana azy dia ka tsy mitovy amin'izay eritreritrao ny teny avoaka ny olona io dia mpanohitra ireo mpitsivalam-pandry ireo misakana fampandrosoana ireo. Move rehefa mandray ny andraikitra ao zany ianao ka hoe izao no lalana mahitsy, izao no tokony hitondrahana an'izy ity, izao no sosikevitra, dia sanatria diso izany. Diso zany ianao rehefa mandray ny andraikitra ao. Teny atsipy zany tompoko any amin'ny manam-panahy, tokony heritreritra ny mpitondra sy ny mpanatanteraka rehetra, fa tsy izany tsika. Ary ny fomba fisainana maha-malagasy dia tsy izany velively. Nisy moa ny fampiantsona mpanao gazety izay nataon'ireo olona izay nifampitaona maro tamin'ity androany ity ary dia niresahana indrindra ny momba n'ireo raharaha mafampana eto amin'ny firenena. Mbola Iasina Andriamalala sy Tokira Marolahy hatrany no mitantitra an'izay. Taorian'ny fanateran'ny filohan'ny anteny merandolona ilay fitoriana teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia niteraka resabe izany tamin'ny vanim-potoana nanomezana fahefana anao lalàna ho an'ny filohan'ny repoblika dia tsy maintsy aseho eny anivon'ny anteny mera mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ireo lalàna izay nandraisan'ny filohan'ny repoblika fanapahan-kevitra tao anatin'izay fotoana na mpanao lalàna azy izay. Ny lalam-panorenana no nilaza izany saingy tsy nataon'ny filohan'ny repoblika ka antony nametrahan'ny filohan'ny anteny merandolona iny taratasy iny tena anivon'ny HCC. Ary tsy ho adinontsika fa ny adininy faharoapolo amin'ny zato ny lalam-panorenana dia manipika sy mazava ny hoe ny fanapahana ray sy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia tsy azo hidivira. Izany hoe ity fanapahana laharana fa aotra dimy ny ray sy ny HCC ity dia fanapahana tsy azo hidivira. Izay averiko ny mombamomba izany fanapahana izany dia ny hoe tsy maintsy averina aty amin'ny anteny mera, izany hoe ny anteny mera pirenena sy ny anteny merandolona ireo ordonnance ny ray sy ny filoha-pirenena. Ary mazava fa mandritra ny session ordinaire, deuxième session ordinaire amin'ny taona lasa. Misy amin'izao fotoana izao ireo olona sasany nanasoketa ity fanapahan-kevitra ny filohan'ny anteny merandolona ity ka nitondra fanazavana momba izay ireto olona ireto. Nanome fahefana ny filohan'ny anteny merandolona izahay tamin'ny alalan'ny tsangatanana hanao anio fampahatsahivana tsy fakakevitra teny amin'ny HCC io. Mbola mafisina ihany koa fa nivory ihany koa ny bureau permanent talohany hanaovana ny taratasy dia izay rehetra nivory tao an-toerana tamin'io fotoana io izay nivory ozy izy tao an-toerana tamin'io fotoana io dia mbola nanapaka ny ara-nanapaka ihany koa fa nomena fahefana ny filohany anteny merandolona ary fahefana zany no manao io taratasy io alefa any amin'ny HCC. Namana moa zany satria misy andray anjara fitenenana teo dia marina etona fa izay noteny tany dia mety olona tsy dia mpivory loatra ary tsy nandray anjara tamin'iny fivoriana ara-potoana faharoa iny. Andrasana indray araka izany ny hevitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana momba ny fandikan-dalàna misy porofo mazava mitohaka amin'ny tenda mpitondra io. Vaovao mifandraika amin'ny sosialim-bahoaka kosa indray dia mbola lavitra ny lalan'i Madagasikara raha eo amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo no resahana. Firenena faha-efatra maneran-tany no misy antsika amin'izao. Ny zazalatsaky ny 5 taona no tena hiarana izany tsy fanjarian-tsakafo izany eo amin'ny 770 isanjato izy ireo. Jessica Miray sy Manora Andriamalala no manao an'izay tatitra izay.
Ireo antotanisy voaray dia maneho ny faharatsy ny toeran'i Madagasikara eo amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Fa efatra maneran-tany isika. Fita amin'ny efapolo isan-jato izao ny tany zaza lasaky ny 5 taona hiaran'izay tsy fanjarian-tsakafo maharitra izay. Izany hoe ray amin'ny 2. Ny faritra Atsimino no tena mbola hianjadiany tsy fanjarian-tsakafo, indrindra ny faritra Androy. Vondron'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena ny FAO. Anisan'ny manampibetsaka ny Madagasikara amin'ny fanatanterahina tetika asa iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. 70 taona izay no nisy teto amintsika. Sahany ihany koa ny ao Comores, Maurice sy Seychelles. Ces 6 dernières années ont été marquées par de nombreux projets mis en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, mais également avec d'autres partenaires de développement. Et ils ont été mis en œuvre dans des domaines variés qui touchent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons travaillé dans différentes régions de Madagascar sur des projets qui touchent à la fois le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, parce que ce sont ces secteurs qui sont des domaines primaires pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons également veillé dans le cadre de ces projets à l'amélioration des revenus des paysans, parce que les paysans sont les premiers concernés et il est important qu'à travers leurs activités, qu'ils puissent non seulement pouvoir répondre à l'impératif de sécurité alimentaire, mais qu'ils puissent aussi assouvir les besoins dans le domaine de l'éducation, de la santé et pour leur famille. Andao ho an'i Madagasikara ity solotena maharitry ny FAO ity rehefa niasa 9 taona teto amintsika nanomboka ny volana Aogositra 2024. Notolorana mari-pakasitrahana izy androany tetsy amin'ny ministera ny raharaha-mbahiny Anosy. Androany nandray ny toerany ny ben'ny tanàna Rado Ramparahoelina izay ben'ny tanàna ny ampita tafika izany ifototra indrindra amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ny ity feptaona fitatana ny ben'ny tanàna faharoa ity indray. Asina Andriamalala no teny antoerana niaraka tamin'ny Toky Ramarolahy. Raika amby 10 taona ny tantanana ny komina anampita tafika i Rado Ramparahoelina. Feptom-piasana fahatelo ity noraisiny nanomboka androany ity. Ny sosialim-bahoaka sy ny lafin'ny fampianarana no tena imasony kokoa. Ankoatran'ny ny fanabeazana efa aloha laharana sy ny fotodrafitra azy dia mifototra kokoa amin'ny fanomezana azy ity mandahy manaraka ity. Raha kely indrindra amin'ny herintaona sitrapon'Andriamanitra misy olona 500 azo asa raha kely indrindra eto amin'ny komina Ampitatafika satria ny tenanay no anisan'ny niaraka tamin'ireo mpandraraha izay manana an'ilay tany mena be tsepita ary dia mivory isan-kerinandro dia voamaly no namafisina fa isy ny fanorenana, isy ny asa iorona ary raha tara indrindra dia amin'ny herintaona raha tara indrindra. Zay zany tena hampiavaka azy. Dia ao anatin'izay fifanarahan'izay dia 7 isan-jato ny olona hiasa ao dia tsy maintsy ponina eto amin'ny komina Ampitatafika ary olona tsy maintsy mandalo amin'ny ben'ny tanàna ny fahafahany miditra ao ny 7 isan-jato fa ny resaka direction moa anjareo tompon'ny orinasa no mitantana azy. Ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny distrikana Atsimondrano dia nanambara fa vonona ny hiara asa amin'ireo ben'ny tanàna ny terany ary azo tombony be amin'izany ny ben'ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny Antokotim. Midika zany fa ny ben'ny tanàna rehetra ato anatin'izany distrikana Atsimondrano zany dia miara-miasa avokoa amin'ny solombavam-bahoaka. Anisan'ny atao hoe akaiky angamba fotsiny ny ireo ben'ny tanàna izay voafidy tamin'ny anaran'ny Antokotika Madagasikara satria ny solombavam-bahoaka dia voafidy tamin'izay anaran'ny Antoko izay ka misy ny sehatra fifampizarana sy fifanohanana amin'izay ahafahana mampandrosa ny commune misy an'ireo ben'ny tanàna tsirairay avy ireo. Ny ben'ny tanàna Ampitatafika dia misokatra amin'ny rehetra amin'ny fiaraha-miasa mba ho fampandrosoana ny vahoaka. Nahazo ben'ny tanàna vaovao ihany koa ny ao amin'ny komina ambanivohitra Ankadanandriana any amin'ny distrikany Avaradrano ary androany no nandray ny toerany ity ben'ny tanàna vaovao lany tamin'ny anarany Antokotim ity. Teny an-toerana mitatra izay vaovao izay Germaine Menjanahary sy Mathieu Princy. Ny 520 isan-jato ny mponina ao Ankadanandriana no mivelona amin'ny asa fambolena sy ny fiompiana raha tokany 5 isan-jato no mivelona amin'ny asa tanana raha ny tarehimarika izay azo. Isan'ny sakana ho an'ny fampandrosoana ity komina ity anefa ny lalana sy ny fotodrafitrasa.
Pamena ny lalana miasa fampandrosoana manarak'izay moa dia ao ihany koa ireo fanatsarana ny fotodrafitrasa izay efa misy satria izay anisany hoe manana fotodrafitrasa kanefany a maro ireo simba ary tsy eto Akadinandriana ihany ny commune Akadinandriana fa fokontany 7 zay ny paikady moa zany a dia fanamafisana aloha ny resaka fampidiran-ketra satria raha itomany anao fangatahana tsy aroa reny aloha tsy lavina ny fangatahana amin'ireo malala-tanana sy ireo afaka hanampy amin'ny asa fampandrosoana manentana an'ireo olona mba handray andraikitra amin'izany asa fampandrosoana izany satria rehefa mahaleo tena amin'izay hetra izay rehefa amin'izay fampandrosoana izay dia mino angamba fa androso tanteraka ny commune. Androano nandray ny asany tamin'ny fomba ofisialy ny ben'ny tanàna vaovao mijanona ho mpiara-miasa akaiky ny solombavambahoaka sy ny ben'ny tanàna amin'izy ireo samy olom-bofidy avy. Izay no tidiako maloka aminareo mpanolotsaina io no ben'ny tanàna eo ataovy izay aizanareo miara-miasa ataovy izay aizanareo mampandroso aty commune ity fa hajanony le kolera politika aloha tadidio tsara fa vahoaka no mifidy anareo fa tsy ny antoko ka rehefa vahoaka mifidy anareo a raha hosakana amin'ny fampandrosoana nareo sanatriavina dia manao sorona le ny vahoaka no mifidy anareo reny fa tsy hovozona ara-politika foana le fampandrosoana sanatriavina dia na ny lalana mankaty aminareo ny manahirany. Efa tany amin'ny toerana iny ihany moa ny mpanao gazetiny MBS dia nanararoatra nagnano ny fanadadiana manodidina ny lalana izay mahavelon-taraina ny mponina any an-toerana tokoa satria dia tsy misy fanamboarana izany ary simba tanteraka nefa anisany mitondra vokatra ho an'ny eto an-drenivohitra iny commune iny. Mbola fanadadiana nataony Germaine Menjanahary sy Mathieu Prinsiatrany. Toy izao no fasahirana na mahazo ireo mpitatitra sy ny mponina manodidina raha ho any amin'ny commune Ankadinandriana amin'izao fotoam-pahavaratra izao mikatso ny fivoahan'ireo vokatra midangana ny sarandalana mitarana ireo mpitatitra noho ny fahasimbana ateraky ny lavaka any anaty fotaka. Hoe fa rahantsika mahita zao moa ny lalana aty amin'ny tanàna tsisy fijery mihitsy aloha ateto fa mangataka ny fitondrana izay mare an'izao fa zao mba mila ambarina kely amin'ireo fitondra ao ambony ireo zany mba teneniny an'izay zavatra zay fa ratsy ny lalana voatabia voninkazo mananasy zany izy daholo dia mifaratsy ny lalana ratsy dia tsy afaka aty ireo voninkazo miakatra ny Akadinandriana makany Antananarivo sy ny vokatra legioma dia mbola ary ny mananasy zay zany tena vokarina Akadinandriana mampiavaka ty commune Akadinandriana ity ny vahoaka avy aty Akadinandriana dia misy ny mandeha miantsena mitondra entana amidy any amin'ny Alarbi Ambatomanga izay fandraisan'ny distrika Rotota moa izy io izany avaratra sy Manjakandriana tokony ho jerena akaiky izay. Raha mitondra vokatra miakatra zany ny vahoaka ka miainga maraina dia taraiky eny an-dalana eny satria ratsy tena ratsy le lalana nefa ny ho amin'ny fampandrosoana zany ny lalana ny tena zava-dehibe indrindra dia ny vokatra avy aty ambanivohitra nefa ny tena mamatsy amin'ny Antananarivo. Karoty zany ny tena bitaka hita amin'ny faritry ny commune Masindahy ato amin'ny faritra Antsinananato satria ndraisan-kerinandro zany ny tena misy collecteur bandray aty dia eo amin'ny atao hoe 3-4 tonnes isan-kerinandro zay zany ny vokatra anana vokaty. Nanamafy ny solombavambahoaka izay voafidy tao amin'ny distrika Navaradrano tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara fa isy ny fijerena manokana ireo olana sedrain'ny mponina ireo. Eo amin'ny lafiny finoana kosa dia mandalo semban-draona ny fiangonana Anglikana eto Madagasikara amin'izao fotoana satria dia nodimandry ny Alarobia lasa teo ny Monseigneur Rémy Rabenirindra. Hotateriny Miradora Benjamina amintsika izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Nodimandry ny alin'io Alarobia 20 Janoary ny archevêque anglikana émérite ny Monseigneur Rémy Joseph Rabenirindra. Évêque ny diocèse n'Antananarivo izy ny taona 427 hatramin'ny taona 20 izy no lehibe ny fiangonana anglikana ary ny tana io andraikitra io teo anivon'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM nandritra ny 420 taona. Efa archevêque ny faritra Oceana Indiana izy ny taona 570 hatramin'ny taona 320 ary izy no malagasy voalohany ny tana io andraikitra io hatramin'izao.
Monseigneur Rémy Joseph Rabenirina dia namorona ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny Association nationale d'action environnementale nanomboka ny taona 1,770 taona ny foronany. 2 taona ny Monseigneur Rémy Joseph Rabenirina izao nantsonony iray ody any amin'izao. Ny alahady 9 janoary ho avy izao no tanterahana ny fandevenana azy eny Anosy Ambohidratrimo. Ny ekipan'ny MBS moa dia manolotra ny fiaraha-miory sy manantitra ny fankahirezana ho an'ny fianakavian'ny Monseigneur Rémy Rabenirina izay nodimandry iny. Fa lafo vaovao hafa anisany nisongadina tamin'ity herinandro ity ny fahatrarana n'ireo teratany afrikanina izay saika hivoaka antsokosoko avy eto Madagasikara tany amin'iny sisin-dranomasiny Nosy be iny. Tateriny Ravo Razafy Mahenina amintsika ny antsiprian'izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary Tahiriny Aina Ranariny. Teratany afrikanina misy 20 tsy manana passeport maromaro no tratiaky ny polisy pirenena tany Nosy be saika hitsoka antsokosoko hiala eto Madagasikara ny talata teo. Vala amin'izy ireo Rwandais, ny ray avy any Burundi ary ny roa firenena hafa. Atao amin'ny serana mpiara-manidina hivato Antananarivo no nidiran'ireto farany tamin'ny alalan'ny visa touristique izay tapitra amin'ny volana febroary izao raha ny fantatra. Rehefa nare antso avy tamin'olona tsara sitrapo moa ny mpitandro ny filaminana atao Nosy be navy hatrany tamin'ny hotely nisy azy ireo nataony famotorana tamin'izay no nilazan'ireto farany fa vehivavy malagasy no mitazona amin'ny pasporiny. Raha ny fantatra saika hiazo an'ny Nosy Mayotte ireto teratany afrikanina ireto nisy sabotsy ho avy izao. Roa tapitrisa iray moa na 10 millions de francs isaky ny olona ny sarandalana miampita eo Nosy be makany Mayotte. Ny mpikarakara azy ireo izay marina fa efa nahazo vola 20 tapitrisa ariary na 110 millions de francs. Ny toetrany ny famotorana voasambotra tamin'izany ireo atony-ketrika ka teratany malagasy ny 3 ary iray hafa izay mpitondra ny sambo mbola karohina. Efa natotra ny fitsarana kosa izy rehetra ireo. Misy vaovao anankiroa anisany misongadina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny mahakasika ny fitsarana ny filoha Amerikanina Donald Trump fa eo ihany koa ny ady atao an'i Chine momba ny fiparitahan'ilay valanaretina coronavirus. Tateriny Ravo Razafy Mahenina amintsika ny momba an'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Tahiriny Aina Ranariny. Mitana sen'ireo mpanara-baovao manerana izao tontolo izao ny mahakasika ilay arety mifindra coronavirus any Chine amin'izao fotoana izao. Nanomboka androany natao anatin'ny antsoina hoe quarantaine ny Wuhan isan'ireo toerana nahitana ny aretina voalohany. Noho izany dia tsy misy fiaramanidina na fiara na olona afaka mialo amin'ny toerana io. Tsivona moa fa efa ny volana Desambra teo no nahitana tranga coronavirus atao Wuhan. Mahery ny 500 isan'ny olona tratrany ary 17 no namony ainy. Noraisina ny fepetra isoroana ny mety ho fiparitahan'ny aretina. I Chine raha ampitso izay marina fa nomboka ny kalaza ny taom-baovao sinoa izay misarika tany vahiny tapitrisa isan-taona. Ankoatran'io Wuhan manao fizahana maripana mitandro filaminana ho an'ireo fiara mivoaka ny renivohitra. Nanentana rehetra kosa ny mpitsabo mba hanao ireny karazana arovava ireny. Ny coronavirus izay marina fa mifindra amin'ny alalan'ny olona samy olona ihany koa raha nifindra tamin'ny alalan'ny biby sy ny olombelona andro vitsivitsy izay. Toy ny fitsarana ho fanesorana ny filoha Amerikanina Donald Trump kosa nolazain'ny mpitsara avy amin'ny demokrata ho mpanao osika ny filoha Amerikanina. Roa andro izao no nanombohan'ny fitsarana ireo mpitsara demokrata miisa 7 no nanohitra ny Donald Trump nilaza fa mampiasa vola ity farany hampandaniana azy indray amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena manaraka. Valora be izao no namelabelatra ny mahakasika izany izy ireo manoloana ireo senatera. Nofoanan'i Donald Trump ohatra ny volan-jato ny tapitrisa $, tokony ho antafika Amerikanina ka natakalo ny fanampiana hafa. Ny talata teo anefa nangataka pirofan-tsoratra miampy vavolombelona ny republikanina ho an'ireo rehetra manameloka ny filoha Amerikanina. Inany koa nandesika namarana ny vaovao tamin'ny tinany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma samy tsara ao amintsika jiaby ny tenako samy mandry mafo aby antsika jiaby tomboko lahy sy tomboko vavy. Veloma tompoko.